et de la culture. Ramatoa ministra serasera sy ny kolotsaina sy anareo mpiara-miasa aminy. Ny avy ao amin'ny governorat ny faritra Analamanga, isika rehetra avy ao amin'ny birao ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara, ireo mpiara-miasa rehetra ny voafidy sy ny voatendry ao anatin'izay birao ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara izay, isika rehetra mpanao gazety, pray vatsy, pray ela ao anatin'ny asa fanaovan-gazety, tonga soa eto amin'izao toerana izao isika. Tompoko lahy sy tompoko vavy, miaraka manoratra ny tantaran'ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara isika anio 3 May 2024. Manana ny biraoany tena tsara tarehy eto amin'ny folobe toeran'ny trano sara eto Ambohidany, olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny ordre des journalistes de Madagasikara. Fiombonana ny nahazoana azany eo amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay tompon'ny tany sy ny trano, ny governorat ny faritra Analamanga izay nanao ny asa fanavaozana sy fanatsarana, eo amin'ny orinasa Fanalamanga izay nanolotra ny fanaka iasana, eo amin'ny du jardin de la cour izay nanolotra ny support visuel, ary eo amin'ny OGM hivondrona ny mpanao gazety sy ny birao an'ny OGM izay hiasa amin'ny trano. Falo ny fonay makasitraka tompoko lahy, makatela tompoko vavy. Manandanja aminay loatra ny fahazona izao folobe toerana iasana izao. Azoto hiasa sy serasera eto ny mpanao gazety satria fanomboana ihany izao. Raha tetika asanay mantsy dia atao toerana iseraserana ho an'ny mpanao gazety eto amin'ity toerana ity, ankoatra ny mahabirao iasana azy. Izany hoe ametrahana fitaovana informatique, connexion internet, studio d'enregistrement sy plateau télévisé, anampiana ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany sy hanovozany fahalalana, anatevena ny fahaiza-manaony. Mba rehefa avy manao reportage na en mission eto Antananarivo ny avy any amin'ny faritra dia ho afaka hikirakira ny vaovao eto, ampita azy amin'ny fotoana haingana manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia. Malalaka kokoa ny trano. Tamin'ny voalohany izay dia tato amin'ity efitra tokana afovoany ny asa. Nandray ireo mpanao gazety namanay naka nikaratra mamatianina sy ny autocollant de presse. Ankehitriny navoazina ny trano tsara tarehy. Saotra tompoko, afaka mifamezivezy tsara ny mpanao gazety ankalalahana ao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety raha teo sika anio. Raha mifoto-drafitrasa dia efa marobe ireo trano be anserasera sy ny kolotsaina na orona sy andalam-panorenana manerana ny nosy iasany birao an'ny OGM sy ivoriany ny mpanao gazety hikirakirana ny informatika sy ny nomerika. Efa nampahafantarina ihany koa ny fanorenana ny ivon-toerana raisam-pirenena momba ny asa fanaovan-gazety eny amin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro eny Mertsetosika avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tarihanao Ramatoa Minisitra mankasitraka. Ry mpiara-miasa, mpiara-miombonantoka amin'ny OGM, saotra amin'ireo ataonareo sy mbola ataonareo ho fampivoarana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Sokatra ny danadana, mivaravara ny folobe toeran'ny OGM, mirefy 10 metatra eo izy io. Marika fa misokatra amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra ampivoarana ny asa fanaovan-gazety sy mifandraika amin'ny vilany ny OGM, mpanao gazety matianina, rahina ho amin'ny fampandrosoana, saotra tompoko lahy, makatela tompoko vavy. Isaotra ny anao Ramatoa voalohany olavitry ny mpanao gazety tamin'izay anjara fitenenanao izay. Ankehitriny kosa dia asaina ampanajana ny sekretera jeneraly ny faritra Analamanga, Ramatoa Ratsiarovala Ramesy Parasoabolanoro, izay anisan'ny governorat ny fanantanana ilay kosa fanaovana izao, mitondra ny lahatevany solitena ny Ramatoa governorat. Ramatoa Ministra ny serasera sy ny kolotsaina, Ramatoa lehibe ny olavitry ny mpanao gazety, Andriamatoa sy Ramatoa isany sivily sy miaramila amin'ny anaram-boninahitra ireo avy, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ampifaliana tompoko mijoroana
eto amin'nareo amin'izao andro lehibe izao voalohateny toko dia miaraba anareo mpanao gazety tratra ity andro malaza ity faly tokoa ny fatranalamanga manolotra an'ity toerana ity zany fiara-miasa moa zany amin'ny ministerany serasera sy ny kolotsaina faly amin'ny anarana monsieur le gouverneur manolotra izao toerana izao ahafahany mpanao gazety misehatra ao anatin'ny asany izay fantatra moa fa ao anatin'ny tontolony anatsika ankehitriny dia manana ny lanjany tokoa izany atao hoe mpanao gazety izany koa miarabanareo faly izahay manolotra ity amin'ny anarany monsieur le gouverneur ankehitriny madame le ministre ramatoa lehibe amin'lavitra tokolasy tokovary raha ety ampamarana na raha marana ny fitenenana izy raisiny ny fatranalamanga dia manao fitenenana manao hoe maneova malasany anareo mpanao gazety satria nareo no azo lazaina hoe mitondra ny fampianarana nareo ny voalohany indrindra miserasera anatinazina resaka gazety na antsoratra io na antsara io na amin'ny radio dia zava-dehibe eo amin'ny firenena ny fisianareo koa dia makasitraka makatelina tokolasy tokovavy fatranalamanga mitondra n'izay anateny fohy kanefa manandanja sy mifonoafatra ho an'ny mpanao gazety izay amarana sady ny fandraisam-pitenenana amin'ny mpandidy isika asaina mpananjana manokana ianao ramatoa ministra serasera sy ny kolotsaina mitondra ny lahateny amin'ny mpanao gazety sy ny mpanatrika rehetra ny androany Andriamatoa secrétaire général ministère serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa taliany kabinetra ianareo tale général tale sy mpiara-miasa rehetra ianao ramatoa filohan'ny lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara ianao ramatoa secrétaire général ny faritra Analamanga sy ny tenan'ny gouverneurany faritra ary mazava ho azy isika namana mpanao gazety isany izay manatrika n'izao fotoana izao moemboninahitra manokana mitsy andro ny fahatelo ny volana May fankalazana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ity tokovavy sy tokoklahy fanovana izay nentiny lalàna vaovao roapolo sy roa arivo aotraotra enina ny fametrahana amin'ny toerana maizy azy ny ho lavitry ny mpanao gazety ary ho lavitry mpanao gazety mahaleo tena amin'ny fitantanana ny drara anatiny ho lavitry mpanao gazety manakaiky anareo mpanao gazety satria ankehitriny sambantsika ny nanao an'izany dia manana birao isam-paritra filohalefitra sy mpanolo-tsaina isam-paritra izay eto raha teo androany ny ho lavitry ny mpanao gazety ary akaiky kokoa anareo mpanao gazety any amin'ny faritra tsy tahaka ny teo aloha izay ho lavitra ny mpanao gazety izay teo aloha tokoa dia ty trano kely ity no lazaina hoe biraoan'ny ty lalefitra ity zany no lazaina hoe biraoan'ny ho lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara rezaka tamiko ny tany général ny serasera hoe ramatoa ministra misy trano anankiray mifanila amin'ilay trano efa birao efa mahazatra no metsika ny ho lavitra ny mpanao gazety hatramin'izay maninona moa raha omena ny ho lavitra ny mpanao gazety izy io satria tena tery dia tery ny toerana izay hiasan'izy ireo dia mazava ho azy amin'ny alalany fitondram-panjakana no anolorana ny ho lavitra ny mpanao gazety akoatra ny birao efa niasany zany anyity ilany ato akavanapato ity zany anampinana izay birao hiasany ho lavitra ny mpanao gazety izay natolotra mpitsavana izy io ramatoa filoha dia antenaiko ihany koa fa afaka anampy anareo anatiny izay fampivoarana ny asa fanaovan-gazety izay amin'ny maha ho lavitra ny mpanao gazety mamela angataka aminao ramatoa secrétaire général ny faritra mba ampita amin'Andriamatoa gouverneur ny fisoarana feno tamin'ny nanampiany
nanamboatra ny tsy birao vaovao ity zany a miaraka amin'ny fanalamanga ihany koa izay nany hoe fampitaovana sy fampiandronany trano ary indrindraindrindra ny mpiaramombina antoka samihafa izay nafahana natotosa an'izao birao vaovao izao sambany zany sika no manana birao mba manara-penitra mendrika ny filohany evangorato ny lavitra mitaka gazety eto Madagasikara amin'ny sehatra nasionaly fa tiako ihany koa no milaza fa efa maro a ny volavitra ny mpanao gazety dia ny birao paritra efa manana birao iasana ao anatin'ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina izay natolotry ny ministera ihany koa mba ho azonareo iasana ny tany avakinankaratra zao dia vao natolotra farany teo mizaranareo any loatra mangory indray tsy hoe efa misesy arak'izay satria dimy zao no efa vita tanteraka ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina efa nitokanana efa miasa sivy zany ny totaly mbola ho atolotritsika sy mbola nisokatra anaovantsika fitokanana zany a dia mazava ho azy amin'ireny rehetra ireny a misy birao an'ny lavitra ny mpanao gazety avokoa amin'ity taona ity sika mbola anangana vaovao amin'ny faritra mbola tsy manana dia mazava ho azy manana ihany koa mbola ho an'ny lavitra izany hoe aza malahelo izay mety mbola tsy manana fa tsy maintsy anana izay ny fampanantenana azo atao zava-dehibe loatra ho an'ny ministera ny mametraka ny lavitra ny mpanao gazety amin'ny toerany a izay nahatonga hoe izahay ary sambany ihany koa misy fitondram-panjakana nanao an'izany a satria raha ny tena marina dia tianay ho veofeo ampiana-tanana eo foana le ho lavitra mba ho azonay ampiasaina ho fitaovana politika amin'izay mampetipety anay fa ity fitondram-panjakana tarian'ny filohan'ny rajoelina ity no nanaiky ary everiko fa goavana kosa izany hoe misitaka amin'ny ho lavitra ny mpanao gazety izay le hoe désengagement amin'ny fanjakana amin'ny ho lavitra ny mpanao gazety tsy mitsabatsabaka intsony amin'ny raharaha ny ho lavitra ny mpanao gazety ary manome azy amin'izay fahafahana malalaka izay fahaleovantena malalaka na autonomie zany indépendance ihany koa tsy miankina amin'ny raha fanjakana intsony tsy tahaka nisy teo aloha mbola ny lalàna 20 sy 20 ohatraohatra enina ihany nahazahoanan'izay tahaka nireo fiantohana ny fahalalana ny asa fanaova-gazety amin'ny ankapobeny izay atolotra io lalàna manan-kery io izay mahatonga te misisika mafy ho fiteny tanora te ilaza aminareo hoe tsara ny afehezantsika ny voalaza no lalàna 20 sy 20 ohatraohatra enina io eto manko mba te amaly kely raha sitrakareo satria fahalalana ny asa fanaova-gazety ny resahana dia isa-taona rehefa fahatelo ny volana metaka an'izao dia mamoaka ny tatitra ny zava-misy maneran-tany ny fahalalana ny asa fanaova-gazety ny reporter sans frontière na ny RSF raha nahita ny taremarika ho an'nareo izay mety efa nahita androany dia ny emitra laharana be dia be Madagasikara raha ny taremarika nataon'ny RSF hoa satria fa 7 ny laharatsika zany raha ny fanasokatsian'izy ireo tamin'ny taona lasa tao anatiny izay fahalalana asa fanaova-gazety izay 57e place Madagasikara teo aloha dia very laharana betsaka satria 98e place hono zany Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'izay fahalalana ny asa fanaova-gazety izay nazantena koa zagaga satria amin'ny matompona andraikitra voalohany amin'ny sahana ny asa fanaova-gazety ametrako an-tanina ihany aho hoe misy mpanao gazety ny vonoana mihitsy anao matatia Madagasikara matolotra very laharana efapolo be zao ny Madagasikara teo amin'izay laharana izay misy zavadozana fahotana mahafatana taony Madagasikara mihitsy anao natonga an'izay fiamorana izay kanjo rehefa jereko ilay fanazavana dia zao aloha ny zavatra voalohany teneniny zareo izy tena ny any ny teny an'izay niova hoy izy ny fomba nanaovana n'ilay évaluation zany natombana isaky ny firenena niova hoy izy méthodologie moa zany ny filazany azy niova hoy izy méthodologie rehefa niova hoy izy méthodologie dia niova ihany koa zany ny fomba fitsarana na ny fanaovana tompana ny firenena tsirairay avy teo aloha manko dia ny équipe ny reporter sans frontière ihany no manao an'izay tombana izay dia efa misy critère na masotsivanao apetrany hoe ohatran'izao zany dia manaraka ve anao sa tsy manaraka an'ity dia ankehitriny izy dia
lasa nametraka ary zareo ilay antsony amin'ny teny vahiny hoe panel d'expert izany hoe misy vondrona olona zany raisiny zareo fa manam-pahaizana expert eo amin'ny sehatra toekarena hoy izy any hoe contexte économique hoy izy eo amin'ny sehatra ny lalàna hoy izy légal eo amin'ny sehatra hoy izy kolotsaina culturel sy eo amin'ny sehatra social dia eo amin'ny sehatra politika saikadiniko zany hoe lasa mandinika zany ireo olona ireo vondron'olona zany zay safidiana ty amin'ny firenetsika ihany a mandinika zany ireo vondron'olona ireo a lafo ny politika ny lafo ny toekarena ny lafo ny sosialy ny lafo ny kolotsaina ny lafo ny araky ny lalàna anomezan'izy ireo hevitra ny reporter sans frontière hoe zao ny fahitanay an'izany fahalalàny asafanao gazety a any Madagasikara aty Madagasikara izay voalohany aloha za tsy nahita olona nanontany a ary tsy mahafantatra koa iza ny expert satria gaga ihany rehefa mijery an'ilay masotsivana fa hoe cadre légal no nijerevana-zareo zany hoe lalàna zany tadidiko tsara tamintsika nanana ny lalàna vaovao tamin'ny taona 2024 septembre 2024 tsika nanana ny lalàna vaovao dia mivoaka ny naoty ny reporter sans frontière amin'ny taona 2024 tsy nihetsika ny laharan'ny Madagasikara tsy nisy prise en considération ny teny vahiny tsy nijeren'izy ireo mihitsy zany ny lalàna vaovao izay nataontsika teto Madagasikara nanova n'ilay lalàna namono ny fahalalàna teo aloha izay natsotsika mpanao gazety ihany hoe loi liberticide miarany tolona tamin'iny tsika nahazo lalàna vaovao tsika fa tsy hitany reporter sans frontière izay cadre légal izay gaga amin'izao fotoana izao mijery cadre légal ary zareo tsy nijerevany ihany koa zany voalaza n'ilay lalàna tsika na ny tena marina le olona nanontaniany zany tsy nijery an'ilay voalaza ny lalàna miantoka n'izany fahalalàna izany fa tsy maninona moa fa iny no tiany fanasokajiana tahaka ny fanasokajiana reny fa ity tena nahagaga reporter sans frontière en page officielle ny reporter sans frontière mikasika an'ilay hoe fiovana méthodologie izy tena ny any no miteny a dia zao nambarany hoe vokatra izay fiovana méthodologie izay dia mila mitandrina ihany amin'ilay fampitahana ny zavanisy tamin'ny taona 2024 sy ny taona 2024 du fait de ce changement méthodologique hoy izy zay nataony amin'ny teny vahiny a la comparaison 2021-2022 est à manier avec précaution izy tena niany zany no mampitandrina fa tsy tena azo antoka zato isanjato ilay fanasokajiana vokatra izay fanovana méthodologie na ny fomba nentina ny asa zany izay nataon'izy ireo izay ka ny azoko ambara fotsiny dia ity eo nareo afaka mijoro vavolombelona nareo mpanao gazety ny resaka fa za tsy miresaka ny olona misandoka ho mpanao gazety fa mpanao gazety ny resaka moa ave ny atery kokoa ianareo mpanao gazety raha ampitahina ny 2024 sy ny 2024 moa ave mahatsiaro tsy ampiarovana kokoa ianareo eo amin'ny famoahana ny vaovao moa ave nisy voalaza n'ilay lalàna 2024 ohatraohatra enina iantohana ny fahalalahana reo mpanao gazety no tsy tanteraka raha sendra nisy ny fitorinanareo teny anivony sampandraraha-pitsarana isan-tsokajiny ianareo ihany dia afaka mamaly an'izay inona na samihafa ny tontolo ny sitrahanareo ny fahalalahany asa fanaova gazety eo amin'ny fanatanterahana ny asanareo tamin'ny 2024 sy 2024 sy ny 2024 dia avelako eo iny fa mbola hanao réaction officielle moa izahay eo anivo ministère ny serasera sy ny kolotsaina mikasika an'izay tatitra nataony reporter sans frontière izay fa fahalalahana moa ny resahana liberté de la presse dia tsy hoaiko tsy resaka an'izay a anomezako antoka anareo mpanao gazety fa tsisy fiovana mihitsy ho anay taty amin'ny ministère ny tontolo ahafahanareo misitraka ny fahalalahana vao maiky aza miamalalaka kokoa satria manana ho lafitra mahaleo tena kokoa ianareo afaka miaro anareo amin'ny fanatanterahana n'izay asa izay vao maiky aza malalaka kokoa satria hoy a efa manana lalàna mazava isika na sanatria aza misy fanenjehana anareo amin'ny asa anareo amin'ny asa hoe délit de presse
sanatria aza misy fanenjeranareo amin'izany mahazo matoky ianareo fa ministera izay tantanako dia mitsangana tahaka ny efa nitsanganako ny amin'ny tsy maintsy anajana ny lalàna miaro ny mpanao gazety amin'izay mety hoeloka anenjehana azy amin'ny fanatanterahana asan'izay ary mbola mametoky anareo fa raha misy manohitohina n'izany fahalalahana izany fahalalahana voalazany lalàna lesako fa tsy fahalalahana kaboraraka raha misy manohitohina ny fahalalahana izay misitrahanareo dia za tenako ny voalohany mitsangana hiaro anareo mikasika izany mahazo matoky anareo mikasika an'izay tsy izao fitondrana izao mihitsy mandeha nohitohina na andeha hamono ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ary tsy mananeritreritra na anao an'izay mihitsy ty fitondrana tarian'ny filohan'ny radioelaitsika farany dia manararoatra fotsiny amin'ny teny sahady hoe raha misy fitsinjovana ny mpanao gazety malagasy ngamba mba tsy faralaharana fa voalohan-daharana ity fitondram-panjakana mijoro ity sy ty ministera ity porofon'izany nanambarandra matofoloha azy teo dia efa raha ohatra moa zany hoe atao amin'ny asantsika mpanao gazety dia izy namoaka n'le scope fa eto zany dia manamafy fa efa andalana ny asa hananganatsika ny fitoerana iraisam-pirenena ho an'ny asa fanaovan-gazety io ilay antsoina hoe maison internationale de la presse atsangatsika eny amin'ny tanamasoandro ary ampifaliana sady nylazako fa mpitolakandro ity dia anao visite de chantier eny antoerana izay ao amin'ny ministera hijery ny fanombohany zany asa izany fa tsy hoe kobakambavany lalatiana kory fotsiny fa tena mandeha ny asa ary tena ao zay fandeha ny asa izay dia isan'ireo fotodrafitrasa ho atolotra nareo mpanao gazety hoe raha matofoloha rehefa vita ahafahanareo misitraka n'izany asanareo zany ao anatin'ny fahalalahana tanteraka fa indrindraindrindra ao anatin'ny mahamatiana na professionnalisme tanteraka fa ny mpanao gazety araka rehefa nambarako teo manana zo tsy afaka misaraka amin'ny adidiny ho tompona ndraikitra ho matianina eo amin'ny vaovao izay avoakany hitezana ny fiarahamonina sy amolavolana n'izany fiarahamonina izany tsy hiaina ionina ary indrindraindrindra hianina amin'ny resaka tsao resaka onohono vaovao tsy marina fa mba ho voataiza atsika mpanao gazety amin'ny vaovao marina mandrakariva vaovao maro-potitra vaovao indrindraindrindra nangonina tao ariana ny fanaovana ny fanamarinam-baovaona ny recoupement farafakeliny takina amintsika mpanao gazety profo zany fa miezaka mamerina amin'ny toerana maizy azy ny mpanao gazety mandrakariva ny eto anivon'ny ekipa mpitantana ny ministera ankehitriny satria matsapy izahay ary zany fa resendahatra fa tena ilain'ny firenena amin'ny fampandrosoana fananana ny mpanao gazety sy ny asa ny fanaovan-gazety tena miroborobo sy malalaka tanteraka elavelona ny asa fanaovan-gazety malagasy misitraka fahalalahana ao anatin'ny fandraisana andraikitra feno ao anatin'ny mahamatsianina feno elavelona ny mpanao gazety malagasy indrindraindrindra mankasitraka atoko vavy mankaterina atoko iny ary dia rano fombiasana mandrakariva hoan'ny viraon'ny lavitra ny mpanao gazety tarian-dramatoa Monica Arimbola Rasoason ary mirary fombiasana ho an'ny lavitra rehetra manerana ny Madagasikara mba ho tena solotena ny mpanao gazety marina ianareo ho afaka hiaro ny mpanao gazety ho afaka hanampy azy hisitraka ny fahalalahana ao anatin'ny fandraisana andraikitra hitarika ny fitsidiana ny birao ary ny filohany eo lavitry ny mpanao gazety
mba hoan'ny asa fanaova gazety nanaovantsika an'izao a mpanao gazety mahatsiarina rahina mampifanarosoa mandrosy sakafo mandrosy sakafo daholy any koa mandrosy daholy